Tanteranao omaly kosa ny fisarihana ny anaran'ireo mpanjifa tsara vita natao anatin'ny lalao ny karakarain'ny banky BOA Madagasikara tao anatin'ny lalao izay nikarakarainy tao anatin'ny fotoana naharitra izany. Araka izany 13 izy ireo no tsara vitana nahazo ny loka avy amin'ity banky ity. Niisa 7 alina ireo izay nanokatra kôty tamin'ny herintaona no nandray anjara tamin'ny fisarihana tous à la BOA no tanterahana omaly teny amin'ny fobe-toeran'ny BOA Antaninarenina. Miisa 13 ireo tsara vitana voasarika anarana ka ny 2 nahazo groupe électrogène, 5 nahazo scooter, 3 nahazo home cinéma ary ny 3 ambiny dia nahazo chaîne audio. Ny fisarihana ny tous à la BOA androany zany dia loka nomena ho an'ireo mpanjifa nanokatra kôty tamin'ny taona 2013 iny. Nandritry ny taona ray manontolo zany dia niraisina daholo anaran'ireo olona nanokatra kôty dia izay no antony fisarihana lehibe fanatonana hatrany zany ny BOA Madagasikara. Misy ny compte tahiry, misy ny compte de chèque, misy ny compte courant ho an'ny mpandrarà, misy ny pack salariat ho an'ny mpiasa amam-bolana na miasa amin'ny privé, misy ny pack fonctionnariat ho an'ny fonctionnaire, dia misy ihany koa ny compte institutionnel ho an'ny institution na ONG reny dia afaka nandray anjara daholo zany izay nanokatra tamin'iny taona 2013 iny. Anisan'ny taona lehibe zany tamin'ny 2013 iny taona manokana zany satria natao ny campagne tous à la BOA nitombo be zany nisan'ny mpanjifa tamin'ny nanokatra kôty tamin'iny taona 2013 iny. Amin'ity taona 2014 ity dia maro hatrany ny hetsika izay ho tanterahana raha tsy ilaza afa-tsy ny campagne tahiry, ny campagne ho an'ny olona mandray anjara amin'ny carte visa ary ny préscolarité raha tsy ilaza afa-tsy ireo.